vavakatsika ho an-ten'Andriamanitra zay mba rehetra ny tompoko. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa lehibe, tena lehibe ny fahasoavanao ka dia nataonao natratra ny taona 2024 ity izahay. Ary amin'izao fiandohan'ny taona izao dia manakambara aminay ianao mba hatokanay andray tsara ny teninao ka ho tahina tokoa mandritry ny taona 2024. Sotra makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Ipipetrana iantsika raiso ny ten'Andriamanitra izay vakiko aminareo ato amin'ny boky Nomery toko fa 20 dia ny andininy fahenina no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Nomery toko fa 20 ka ny andininy fahenina. Toy izao no voasoratra: ko ankehitriny mba makanesa ty ka ozono ahy ity firenena ity, fa maherino zao izy, angamba azo mamely azy isika ka androaka azy hiala amin'ny tany ao, satria fantatro fa zay tsofinao rano dia voataha, fa zay ozononao dia voaozona. Araky ny efa nambarako taminareo tao ao tamin'iny faraparan-taona iny, dia hitsodrano anareo izay mivady, hitsodrano anareo rehetra zay tonga mamonjy fotoam-pivavahana eto izay mivady amin'izao taona 2024 zay efa diavintsika izao. Ho aho manokana tena resy lahatra aho fa manana ny lanjana ary tena zava-dehibe ny tsodrano zay atao. Noho izany eno tsara zao fanazavana etiko izao mikasy any amin'ny tsodrano zay ataonay ho anareo androany. Zava-dehibe ry havana malala toka eto ny tsodrano zay ataony mpanompon'Andriamanitra. Mana lanjany lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ny tsodrano zay ataony mpanompon'Andriamanitra. Ary natao hiantoka no avinao manokana, natao hiantoka no avy ny olona anankiray, no avy ny fianakaviana anankiray, ary natao hiantoka no avy ny taranankiray manontolo mihitsy ny tsodrano zay atao. Eno tsara nge zao tantarako aminareo zao hoe ho fanamafisana an'izany teny nambarako taminareo zany. Zava-nisy tamin'ny andron'ny Isaka ity tantaraiko aminareo ity. Toy izao no fandehany tantara. Voalohany, tapa-kevitra ity raim-pianakaviana iray ity, Isaka no anarany, fa hitsodrano ny zanan'ilay matoy izy mialohan'ny hafatesany. Esau no anarany io zanany lahy matoy io. Tapa-kevitra izy satria fatany tsara, tena fatany tsara fa hiantoka no avy ny zanany sy ny taranany mifandimby ny tsodrano zay ho ataony. Izao manokana ihany koa zay mijory eto anatrehanareo dia manaiky an'izany. Tena resy lahatra, tena babo aho fa ny tsodrano zay atao, ny tsodrano zay eto mpanompon'Andriamanitra dia hiantoka no avy ny olona anankiray, na ny fianakaviana anankiray, na ny taranaka iray manontolo mihitsy. Dia zao ny condition no mety lehilahy ity an'io zanan'ilay io mialohan'ny hitsofany rano azy. Hoy izy: azafady anaka, makanesa ty amiko kely ianao fa hiresaka tsika. Tsy zany mantsy
fa itsotrananao ao dia ny tsy mbola maty noho izany dia makanesy ianao ary alaivo ny tranojanatsipikanao ny fitifiranao dia mandehana makany an-tsaha mandehana makany anaty ala dia iazao ao hitadiavo vorona na biby ty zay tena tsara indrindra azo atao sakafo ao dia amboary zany ho lasany pi dia eto aty amiko fa hotsofoko rano ianao andoka vakitsika ny voasoratra Genesis 17 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra ary efa antitra Isaka ary pana ny masony ka tsy nahita dia niantso any Esau lahy matoany izy ka nanao hoe anaka aroa izy tamin'ny kosa inty ao aroa izy ino rehefa antitra ao ka tsy fantatro izay andro ahafatesako ko ankehitriny masina ianao alao ny fitifiranao dia ny tranojanatsipikanao sy ny tsipikanao ary makanesa any an-tsaha ka iazao ao andiny faefatra ary anao avy any pi ao araka ilay tiako ka eto aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanako rano anao dia ny tsy mbola maty ao ry havana zany tantara tapany voalohany no tantaraiko taminareo zany dia manambara fa manana ny lanjany lehibe ary manana ny ary tena zava-dehibe ny tsodrano ataona mpanompon'Andriamanitra faharoa raha vao nandre Esau fa hitsodrano azy ny rainy dia tsy nitaredretra izy tsy nanao an'izany tenin'ny rainy zany hokitotoana ho ambany zavatra izy tsy nitaredretra izy satria fantany tena fantany fa hiantoka ny hoaviny tokoa hiantoka ny hoaviny taranany mifandimby ny tsodrano zay ho ataon'ny rainy rehefa vio dia ina ho ianao no nataonyity lehilahy ity avy hatrany izy dia naka ny fitaovana rehetra entina miaza dia lasa izy nakany an-tsaha lasa izy nakany naty ala dia rehefa tokatany izy dia nandinika sy nieritreritra tsara hoe iza amireto vorona reto no vorona tena tsara indrindra atao sakafo anaovana ampia ho an'ny Isaka raiko fa hitsodrano ahy izy amireto biby hitako mandehandeha anaty ala ity no biby tena matsiro tsara atao sakafo anaovako an'pi ho an'ny Isaka raiko satria fantany ho ia fa zava-dehibe ny tsodrano ary misy manany lanjany dia zay natonga azy maika dia maika nakany an-tsaha maika dia maika nakany anala ary nandinika tsara ny amin'izay tokony atao satria te azo ny tsodrano ny rainy izy halleloia halleloia tsy nataony olana mihitsy les conditions hoe makanesa ny an-tsaha anaovy any-pi ao anaovy sakafo tsara ao eto aty amiko zany mba hitsofa ny fanako rano anao tsy nataony olana les conditions fa dia ilay nitantarako taminareo teo ny hetsika nataony Esau tamin'izany fotoana zany ry havanao zany tantara tapany faharoa zany ihany koa dia mbola manambara amintsika rehetra fa manana ny lanjany ary tena zava-dehibe ny tsodrano zay ataona mpanompon'Andriamanitra amen fatelo araka ny voalasan'ny baiboly fa raha vao nandre Rebeka tsy iza kory io Rebeka io fa vadiny Isaka
raha vao nandre Rebeka hoe hitsodrano any Esau zanany lahy voalohany Isaka vadiny dia taitra izy topotopoka be mihitsy atao ampony tao satria ny tao anatin'ny fony ny namaky azy raha hoe hitsodrano ny zanany tokoa Isaka dia ny faniriny dia hoe le zanany faharoa atao hoe Jakoba no ahazo nitsodrano zay zany ny tao ampony zay ny faniriny zany mantsy fa niteraka roa lahy Isaka sy Rebeka Esau no anaran'ilay zanany voalohany ary Jakoba no anaran'ilay zanany faharoa ary araka namarako taminareo teo dia tiany Rebeka renin'izy roa lahy ireo hoe Jakoba no tiany azo anletsodrano dia ina ho ianao nataony natsony Jakoba anaka afianao ty afiainganao ty malaky dia malaky eniny inona zavatra tianao resana amiko eniko ny rainao ndresaka tamin'ny Esau zokinao fa hitsodrano azy izy mialoha ny hafatesany dia zavatra tozo avy no nresany taminy dia zao anaka ekeo ny teniko arantorevitro satria tiako ho anao nitsodrano dia nandresy lahatra ny Jakoba teo Rebeka reniny mba anaiky ny sosikevitra omeny mba azahoany ty lehilahy ity nitsodrano ankaraza mihitsy ny torevitra zay narosiny tamin'ny Jakoba teo anatrehan'izay dia nianahana somary verevitra kely hoe ahoana ary no atao ry havana malalo mbola manamafy ihany koa zany tantara fahatelo zany fa tena manana ny lanjany lehibe tena lehibe nitsodrano ataona lelan'Andriamanitra ary tena zava-dehibe nitsodrano ataona lelan'Andriamanitra faefatra indray Jakoba ihany koa tetran-daniny le zanakalahy faharoa dia natsapa ny mahazava-dehibe nitsodrano fatany tsara ny lanjan'ilay tsodrano teo indrindra no nanam-panihevitra hoe tsy maintsy riska ihany aho mba azahoako an'le tsodrano tsy maintsy riska izy satria tsy mitovy ange izy roa lahy e tena tsy mitovy na dia kambana ary zareo dia tsy mitovy Esau lay matoa voloy zany hoe fenifeny volo vatatenana Jakoba lay ny zanakalahy faharoa malamboditra zany hoe malamalama tsy dia misy volo firy ny vatatenana fa izao satria tsapany Jakoba ny mahazava-dehibe nitsodrano tena nisy lanjany be teo aminy mihitsy zany dia teo izy napakevitra hoe tsy maintsy miroso aho ataoko izay zahoko nitsodrano nazava tamiko ny fanazavany Rebeka reniko nazava tamiko ny famporisiana nataony Rebeka reniko tsy maintsy ataoko zay azahoana nitsodrano tsy maintsy ataoko izany ka le condition dia hoe maka sakafo manamboatra sakafo amin'ny alalan'ny vorona ty na biby ty dia entina eo anatrehan'ny Isaka dia rehefa vita ny finanana ny sakafo dia matsodrano le olona dia teo izy noho ny rehefa napakevitra hoe ekeko ny teny neny ekeko ny sokevitry neny dia lasa izy naka zanak'ondry tao apahitra mba entina ao amin'ny reniny atao hoe Rebeka
mba anamboarana sakafo tena tsara, anamboarana lay atao hoe anipy. Ary vetivety dia vita, raisy valo ny fomba fitenin'ny olona ankehitriny vita. Dia lasa netiny tao amin'ny Isaka, rainy Isaka lay lelan'Andriamanitra lay izy. Dia tena mpandehanana Jakoba dia fa nivavaka Jehovah o, ambino amin'izay ataoko rehetra aho, taio amin'izay aleko aho, hitotra ty sakafo tsara, ity anipy, ity aho, hoe ho anatrehan'ny Isaka raiko, mba azahoako ny tsodrano. Raha sitrakao Andriamanitra dia ho azoko ny tsodrano, raha sitraponao Andriamanitra dia ho azoko ny tsodrano. Tena rosony kiakeo miarena avy homana ny anipy izay arosoko ho anao dia tsofi rano aho. Dia tatra be Isaka tamin'izany, masony efa tsy nahita aloha. Elo ve anaka no Esau zanako lamatoa? Eno izy izy tamin'ny pasaina ny tenena hoe eny manatona hoe ka mba hanoroka. Tena nato dia tsapatsapainy teo, tsapatsapainy teo. Dia hoy izy, ny feony Jakoba, ny tanany Esau. Iza re ity Esau sa Jakoba? Feony Jakoba, ny tanany Esau. Ary tamin'io andro io tsy afaka ny hevitra izy hoe allo hoetreretina ora-pitsondray vao hitsodrano aho, satria efa tonga lohany ny anipy, efa tonga lohany ny anipy. Izy akio tsy maintsy manaja ny condition hoe rehefa tonga loko ny anipy dia hoaniko ny anipy dia tsofoko rano izay mitondra ny ho anipy io. Ary zay no natonga ny ty lehilahy ity nanapa-kevitra hoe tsy maintsy hitsodrano aho, dia nitsofony rano Jakoba tamin'izay fotoana izay. Toy izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Genesis toko fafito amby roapolo andimy fefatra amby roapolo ka hatramin'ny dimy fahaseho amby roapolo. Ary hoy izy, ianao tokoa moa no Esau zanako? Dia hoy izy, izao no izy. Ary ho koa Isaka, ary soetany loko ary zato aza ny zanako inanako, mba hitsofa fanako rananao. Ary dia narosony teo anoloany ka dia ninanany ary nitondrany divay izy dia nisotro. Ary hoy Isaka reny taminy, mba manatona kely mba ka manoroa anaka. Dia nanatony izy ka nanoroka azy. Ary Isaka nandreny fofony fitafiny dia nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sa izay notahin'i Jehovah, ary hanomezan'Andriamanitra anao ane ny andony lanitra sy ny tsirony tany, ary vary sy ranom-boloboka betsaka. Anompanao ane ny firenena maro, ary ankoka eo anatrehanao ny firenena samihafa. Ho tompony rahalahinao ane ianao, ary oka iakoka eo anatrehanao zanaky ny reninao. Voaozina ane zay rehetra manozona anao, ary rahasoavina ane zay manisy soa anao. Halleluja. Dia azony Jakoba nitsodrano dia lasa izy nandeha. Tena tamin'ny finoana no nanatonan'ny Jakoba an'ny Isaka ray mba azahoany an'ilay tsodrano. Ry havanao, zany tantara tapa faefatra zany ihany koa dia mbola manambara amintsika rehetra tonga eto fa manana ny lanjany ny tsodrano, ary tena zavatra lehibe mihitsy. Za manokana zao raha nandika amin'ny Baiboly dia tsy misy antony manosika an'i Rebeka aporisika an'i Jakoba mba hanaiky ny heviny, mba hanaiky ny sokeviny azahoana ilay tsodrano. Tsy misy antony mahatonga Jakoba hirisika andeha hanantona ny rainy aka ilay tsodrano, raha ohatra ka tsy fatotr'ireo olona ireo ny lanjan'ny tsodrano na ny mazava-dehibe ny tsodrano. Dia araka ilay nifakina teo rehefa nandroso
an'le sakafo tsara la ihany Jakoba dia azony nitsodrano tonga teo aminy nitsodrano ny rainy. Halleluia, halleluia. Iveren'indray ny tantaran'ny Esau manokana. Ho an'ny Esau tena zava-dehibe tamin'ny nitsodrano, tena zava-dehibe tamin'ilay izy. Zay natonga azy arak'ilay tantara terem-boalohany, tsy ny salasala, tsy ny rorosaina, tsy ny tarehdretra, avy hatrany izy dia naka ny fitaovana rehetra fampiasa entina miazy. Dia rehefa tonga tary anaty ala izy dia nanao izay azo atao mba azahoana n'ilay vorona na ilay biby ty faran'izay tena tsara indrindra mety atao sakafo ho an'ny Isaka ray, satria fatany ny lanja zany atao hoe tsodrano na ny mahazava-dehibe ny tsodrano ataon'ny rainy na ataon'ny raim-pianakaviana na ihany koa hoe ataon'ny lehilahin'Andriamanitra. Fa ny tena pirofo lehibe fa zava-dehibe tamin'ity lehilahy atao hoe Esau ty ilay tsodrano dia izao: rehefa hen'ny sofiny fa lasan'i Jakoba ilay tsodrano dia nitaraina tamin'ny Isaka rainy izy. Zao voalaza eo amin'ny 5:30. Raha vao ren'ny Esau ny teny rainy dia nitaraina mafy dia mafy izy ka nanao taminy hoe mba tsy forano ray aho dia izao koa rikatso. Nitaraina izy mba tsy forano ray aho dia izao ihany koa rikatso. Ary tsy vita nitaraina faraka ny voalaza eo amin'ny 5:30 dia hoy izy: kiako tsodrano tokana ihany vaniny ianao, tsy mba nitahiry tsodrano hafa ho avy ianao, mba tsy forano ray aho, mba tsy forano ray aho. Zao ny voasoratra. Dia hoy Esau: moa tsy madiva va ny anarany hoe Jakoba, fa efa namingana indroa izy zao, ny fisokiko efa nalaina, ary indro ankehitriny lasany koa ny tsodranoko, ary koa izy tsy mba nitahiry tsodrano ho avy ianao. Ary anisany tena hoe zava-dehibe tamin'ny tsodrano ary manana ny lanjany dia ity: nitomany mihitsy izy, tena nitomany, tena nitomany. Ho an'ny Esau manokana, ho azy manokana, tena lehilahy lehibe izy, ary lehilahy matanjatsaina, lehilahy matanjaka. Zany mahatonga azy lasa mpiazy, mavita fanandrina ny biby any anaty ala. Fa rehefa tsy azy ny tsodrano dia tsy maintsy nitomany ihany izy, satria fantany fa zava-poana ny fiainany rehetra, satria tsy nahazo tsodrano tamin'ny rainy izy. Andoha efa kitsika ny voasoratra eo amin'ny 9:30. Ary Esau tamin'ny rainy: tsodrano ray ihany va no anao rikaky, mba tsy forano ray aho dia zao koa rikaky eo. Ary Esau dia nanandritra ny feony ka nitomany mafy dia mafy. Riavano averiko ny ray, mana ny lanjany lehibe ny tsodrano ataona lehilahin'Andriamanitra, ary natao iantoka ny hoavy ny olona anankiray na ny fianakaviana ray na ny taranankiray manontolo mihitsy ny tsodrano izay ataona lehilahin'Andriamanitra. Amen. Ary raha ohatra ka naranareo tsara ilay teny novakitsika terem-boalohany, dia nisy lehilahy anankiray atao hoe Balaka. Io Balaka io a tena resy lahatra, fa ity lehilahy atao hoe Balama ity dia lehilahy miavaka teto amin'ny tany sy firenena, satria zay tsofin'io rano dia voataha, ary zay ozonina io dia voaozina. Ino moa no tiako ambara aminareo mikasiny amin'izany? Ny tsodrano zay ho ataoko anareo androany eto dia tena manana ny lanjana, tena zava-dehibe. Ary raha raisinareo dia ho hitanareo voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ho ahy manokana zao raha nandinika ny
tantaran'ny reto olona notonoko anarany reto dia Isaka, Rebeka, Esau, Jakoba. Raha nadika tantaran'ireo aho dia hitako fatao amin'izy ireo ny finoana fa hiantoka ny hoaviny tokoa ny tsodrano zay ataon'ny rainy na ataon'ny lelan'Andriamanitra. Sady ambon'izany fatany tsara hoe iza moa ity lehilahy atao hoe Isaka izay hitsodrano azy ireo ity. Voalohany aloha fatany hoe ity no rainay, ity no raim-pianakavianay, ary ambon'izany ity ilay zanaky ny teny fikasana arak'ilay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama razambeny. Dia fatany hoe misy ako lehibe ny tena loko vavan'io, misy ako lehibe ny tsodrano izay voaka avy ao ambavana. Ry havana, ry fiangonana toka manarika ty fotoana ity, mialoha ny tsofako rano anareo dia to amikaniko ianareo anao ny tsodrano izay atao eto androany ho zava-dehibe ho manan-danja. Ary asa mijanona amin'izay fotsiny fa ekeo inoy fa mpanompon'Andriamanitra izahay izay hitsodrano anareo androany. Araka ny teny nataon'ny Paoly apôstôly Korintana 2:7 fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay mpanompony. Amen. Raha misy zavatra tian'Andriamanitra ho atao eto ambony tany ity amin'ny ankapobeny dia miara-miasa amin'ny mpanompony izy. Amen. Amen. Ohatra anankiray ity, raha nanapa-kevitra Andriamanitra fa anafaka ny zanak'Israely olona hiala tao Egypta dia tsy hoe izy teny akory no nitsororika avy any an-danitra nidina nakao lekera renivohitr'ny Egyptianina. Satria zao mantsy teny nataon'io Andriamanitra io, efa hitako fahoriany olo ko ao Egypta, fantatro ny alahelony, efa hitako fahoriany olo ko ao Egypta izy, fantatro ny alahelony, ary efa reko ny fitarainana noho ny nataony mpampiasa azy. Dia hitinao i Andriamanitra, hitinao izy mihitsy ny teny an'izany, hitinao. Fa izao tsy hoe nidina arabaky teny hoe iny izy fa nitsororika avy any an-danitra, nilatsaka tao Egypta, nitotona tao amin'ny renivohitra ny Egyptianina atao hoe lekera. Fa ina nataon'Andriamanitra niara-ny asa tamin'ny mpanompony izy, natsono Mosesy, avy anao ity irajo isolotena anafaka ny zanak'Israely oloko hiala eo ampelatany Egyptianina, ary irajo hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany tondraka ronono sy tantely. Hitanao amin'izany fa ny mpanompon'Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Be dia be mihitsy ireo zavatra nataon'Andriamanitra tena mpandehanana nizotra nakany amin'ilay tany tondraka ronono sy tantely tamin'ny alala Mosesy avokoa, tamin'ny alalan'ilay mpanompon'Andriamanitra no nanaovany izany zavatra be dia be izany. Eto ihany koa dia mahatsiaro tantara anankiray ao amin'ny mpanjaka faharoa faefatra. Totsy problema ity madama kely anankiray ity izay marina fa vinady vava amin'ny mpaminany. Maty mantsy zanakan'ilay mpaminany, ary maty namela vehivavy ray manantena, namela lehilahy anankiroa kamboty. Ary tsy vitan'izany fa maty namela trosa ihany koa. Dia iteny mafy be tamin'ilay izy, tsy voaefa andramatoa, tsy voaefa le madama kely lay trosa. Ary ny zava-doza dia izao, tonga tompotrosa nanaton'ilay madama kely, azafady madama fa nivadinao no namela trosa, maty izy iny ka tsy voaefanao le trosa, ka dia miala tsiny fa ho alaiko zanako roa lahy atao andevo. Mafy tamin'ilay madama kely zany hoe nivadiko ny tsy nahefa trosa dia ny zanako roa lahy atao andevo. Mafy zany, enjany zany. Dia zao no navarina
hitan'Andriamanitra ny problème le madama kely zany fa nanina re Andriamanitra tsy nakany aminy fantatr'Andriamanitra fa vinaty vavy amin'ny lay mpaminany io nanina re no tsy nakany aminy izy mba amonjy azy mba navitra azy amany olana zay le teleko aminareo hoe manana fomba fiasa amin'ny karazany Andriamanitra fa tamin'ny fotoana anankiray tokasaina le madama kely fa maninona moa ny vary mariny eto misy lelan'Andriamanitra atao tanàna andeha anantona azy Elisa no anarana dia nakany amin'ny Elisa izy nitaraina an'izany problème zany no tataraina ny problème nazo azy dia inona ny tranga nanao hetsika Elisa ary no hamarin'Andriamanitra ny hetsika Elisa dia nivany problème teo amin'ilay madama kely vao efa nitrosa ary tsy vitan'izany fa mbola nanana amby atao sakafo izy teny mianaka tamin'izay fotoana izay ka ina moa tena tiako tsindrina hitsodrano anareo aho androany izay mivady aoka ianareo tena iny famponompon'Andriamanitra izahay lelan'Andriamanitra izahay mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ka nitsodrano ataona ianio dia ho tanteraka aminareo tokoa alleloia misy aminareo reo no manana olana ary mbola tsy valy olana mandraka kehitriny dia efa niandry ty fotoana androany ity Andriamanitra ho vaako ny olana amin'ny alalan'ny tsodrano atao mpanompoko izy ka ho tanteraka aminareo zay mianana izany alleloia asiteka fara zay mape tompoko amen ka andao arytsika rehetra amin'izao fotoana zao hivavaka tena hivavaka hisaotra n'Andriamanitra fa toka somatsara eto anao maro no natsony fa ianareo reo nitoka eto maro no nasaina fa ianareo re ihany nitoka eto dia misaora n'Andriamanitra zany ianao fa sitrak'Andriamanitra ny hiasa anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny tsodrano ataony mpanompony faharoa mivavay ianao mba ino tena ino fa amin'ny alalan'izao tsodrano ataona izao dia hiasa eo amina tokoa ny tomp'Andriamanitra ary mivavay ianao ka roainy dia voly toeriny dia voly aza velany rebirebisaina aza velany engelona foa mampanainao toero izy fa tsy maintsy resy io fa ianao dia mendrika ny hotain'Andriamanitra tonga dia hivavaka avy hatrany tsika rehetra tompoko samy manokatra mivavana izy samy miteny izy alleluia misotranao Andriamanitra la izy hatrizay ka ho mandrakizay misotra fa afaka nijoro teto aho nanambarany teninao tamin'ny olona rehetra nanarika ty fotoam-pivavana ity misotra ny amin'ny fiasana lehibe sady magaga ka toka mino ny olona kehitriny fa amin'ny alalan-tsodrano ataony mpanomponao dia ahita vokatra tsara izy eto ambony ty tany ity ny lohatenin'ny tsodrano zay entinay ho anareo moa tompoko dia fiarabana sy tsodrano taona 24 avy amin'ny mpanompony Adolphe sy Daniel Randrany Avravelona lasa iny ny taona 724 lasa tsy miverina intsony ka ny taona vaovao 20 sy 20 ndray no diavintsika manompoka izao noho izany arabaina isika rehetra arabaina ry ilay no asoavina arabaina ry ilay taranaka voafidy satria nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana ianao ka nahatratra ny taona 20 sy 20 lay taona tsara be indrindra tamin'ireo taona efa nidiavintsika hatramin'izay amin'ity taona ity mantsy no anehoan'Andriamanitra fahasoavana lehibe amin'ny karazana ho an'ny olony teora izay manompo azy amin'ny
fony tokoa. Noho izany mitondra sao tsodrano zao ho anareo izay mivady. Tsodrano miisa 7 izy ity. Voalohany, ny ratsy rehetra sy ny alahelo rehetra zay nandalo teo aminao tamin'iny taona lasa iny, hoy aho aminareo, tsy ho hitantsika intsony anay izany amin'ity taona 2024 ity. Ny tombotsy to zay niantso antsika ho amin'ny famonjeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, izy no hiady ho anareo ka hampandresanareo hatrany hatrany. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ho famonjena azy ireo nanoloana ny ranomasina mena sy ny Egiptiana zay nanentika tato afara, zay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo dia ho ataony amintsika ihany koa amin'ity taona ity. Tsofoko rano ho tafita somanoloana ny sarika ianareo rehetra dia ianareo zay mandre an'izao teny izao. Faharoa, mitsodrano anareo fiangonana ihany koa zahay amin'ity andronio ity. Tsofoko rano ho amin'ny fitaina sy fanambinana ianareo, ary ahita fombiazana amin'izay atao mandritra zao taona diavintsika izao. Tsy ho saran'Andriamanitra aminao na amin'ny andro na amin'ny alina ane zany fahasoavana izany fanaraka na ombielombeny mandritra ny taona. Ho tahina ianao raha miditra ny trano fonenanao, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao ao an-tanàna, ho tahina ianao any an-tsaha, ho tahina ianao raha miana atsimo, ho tahina ianao raha miana varatra, ho tahina ianao raha miatsinanana, ho tahina ianao raha miakandrefana. Fahatelo, ho tanteran'Andriamanitra amintsika amin'ity taona 2024 ity avokoa ane ireo zavatra niritsika hatramin'izay. Ka amin'izao taona izao no ilazan'Andriamanitra aminao ihany koa an'ilay teny efa nataony tamin'ny Zakaria rain'i Jaona mpanao batisa hoe, aza matahotra ireo fiangonana fa efa nohenona ny fitarananao, efa nohenona ny fanirinao, anefa ny nangatanao rehetra izy ary ho resy tosika ny mpanao sakana. Fahasoavana, fahasoavana, fahasoavam-be hatrany ane ny mombanao ry refy. Faefatra, ho taona mamy sy soa ary ho taona tsara be ho an'ny sambatan'olony sy isam-pianakaviana ary ho an'ny fiangonana rehetra ane ty taona vaovao zay efa diavintsika ity. Amin'izao taona izao tokoa ane no anoneran'Andriamanitra ireo fatiantoka zay nahazo anao nandritry ny taona maro zay. Raiso ho teny manokana ho anao ity teny nampitondrainy Anjoela mpaminany ity. Hoy izy, aza matahotra ry tany fambolena, miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehovah. Aza matahotra ry biby any an-tsaha fa miamaintsokijana any anefitra, mamono ny azo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloboka. Ary ianareo ry tananaka voatahy, miravoravo sy mifalia amin'ny Jehovahandriamanitra reo fa nomeanareo ny lohaorana onina izy dia andatsaka ranon'orana vatravatra ho anareo. Eny ny lohaorana sy ny faharahorana aloha dia ho feny vary ny famolona ary ohatra ny vata fanatazany divay sy ny diloilo. Ary oneriko anareo ilay taona no an'ny valala dia ny koraika sy ny sipanka ary kijeja zay miara-milako betsaka nalefako amelanareo. Ary inana ianareo ka ho voky dia hiterany anaran'i Jehovahandriamanitra reo
fa makaka ny fitondrany anareo dia ho fantatrareo fa ao vonjao fiangonan'izao ao ary izao no Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy hafa ary tsy menatra mandrakizay ny oloko fadimy tsofoko rano ahery aminareo any an-tanan'Andriamanitra ka fandresena lehibe hatrany no iainanao mandritry ny taona no tamkenatra sy ny fafambaraka ny favalony zanaka Israely olon'Andriamanitra tahak'izany ane ny mahazo ireo izay mitsangana favalony zao fiangonana izao lalana ray no nidirany entina melezana fa lalana fito kosa no ivoany antsirany eo alohantsika fandresena tranany ny mombanao ry fiangonana tsofoko rano ianareo fa enina tsofoko rano ianareo ho lasa fiangonana mahery sy mafana ary ho lasa fiangonana masina sy ho fidiarana ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao taona 2024 izao tsofoko rano hoe ho aminao hatrany ny tanan'Andriamanitra ka ho toka tahaka ireo fiangonana voalohany izao fiangonana nitondran'Andriamanitra antsika izao fifoazam-panahitrany ny fiainanao rirefy fa fito ho famaranana sambatra raha samy azony ny ambiaty fa notain'Andriamanitra manokana ka nataon'ny olombelona famantaran-taona fa sambatra raha samy fiangonana kosa ianareo toka eto fa amin'ny alalanareo no amin'jen'Andriamanitra olona maro eto amin'ity firenena ity hoy izy aminareo mandeha ihany toriny filazantsara sotranony marary avoany demonia afany voafatso ary sario hiala ny fahafatesana ny olona noho izany mitsodrano anareo ao mandeha samoa ho an'ny tombo Jesosy tsy hiala amin'izao fiangonan'izao ane ny tanan'Andriamanitra Antananarivo 5 volana janoary taona 2024 pasteur Adolphe sy Daniel Randrany Avravelona